Mbola manolotra ny arahaba sy ny firarintsoa atsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao amin'ity andro faharoa ity, ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho atsika rehetra manaraka izao fandarana izao. Mialohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha isika hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra anao zahay ary mankasitraka anao no ny famindramponao nahatraranay ity fotoana ity, ahafahanay mamaky sy mandinika indray ny teninao. Aoka ny fanahinao masina no nokatra ny saina sy ny fonay mba hahatonga izany teny izany hitondra famonjena sy hafanampo ho anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana mivavaka. Amen. Tamin'ny omaly isika dia nijery ny fakapanahy izay ohatra ny ainan'i Jesosy Kristy izay mafy indrindra amin'ny maha olombelona dia fakapanahy manoloana ny fahafatesana. Androany indray isika dia hijery lohateny kely anankiray hoe mamory ny vokatra. Mamory ny vokatra. Anisan'ny fakapanahy lehibe ho atsika zanak'Andriamanitra ny mandà ny iraka nampanaovan'i Kristy, manao hoe mandehana mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, na hoe mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Fakapanahy ho atsika ny mandà izany baikon'i Jesosy Kristy izany. Androany isika dia hijery ity lohateny ity hoe mamory ny vokatra. Zao no ambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Lioka 10:1-2. Lioka 10:1-2. Teny fikasana ary fomba fijery miabo izay ampianarin'i Jesosy Kristy atsika amin'ny asa fanompoana. Zao no ambarany. Lioka 10:1-2. Ary hoy izy taminy, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra. Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Fomba fijerin'i Jesosy Kristy rehefa miresaka vokatra na hoe mamory vokatra ao amin'ny soratra masina dia zavatra roa no asehon'izany soratra masina izany. Sary anohatra izany. Ao amin'ny testamenta vaovao dia ny voalohany dia maneho ny fiverenan'i Kristy fanondrony, ary ny faharoa dia ny asa fitoriana ny filazantsara hatrehintsika ankehitriny. Rehefa ny soratra masina zany no manambara fa mamory ny vokatra, na izay milaza ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanondrony, na kosa milaza ny fitoriana ny filazantsara amin'izao tontolo misy atsika izao. Ny voalohany no andeha jerentsika ary ao amin'ny Matio 7:7-7. Matio 7:7-7. Ny fahavalo dia izay namafy izany dia ny devoly. Ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Lay voalohany zany dia milaza, lay hevitra voalohany dia milaza rehefa miresaka mamory vokatra dia milaza ny fahataperan'izao tontolo izao na ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanondrony. Toraka izany koa ny eo amin'ny Apokalipsy 4:4-5. Apokalipsy 4:4-5. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe, ary soa ny fijinjanao ka mijinja satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Ireo andininy anankiroa ny vakitsika ireo dia maneho ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanondrony eny amin'ny raholanitra, na dia milaza ny fararano na dia milaza ny fijinjana vokatra aza, dia milaza kosa izy ary maneho ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanondrony eny amin'ny raholanitra. Ny faharoa kosa dia rehefa milaza an'izany ny soratra masina dia maneho an'izao
tontolo iainantsika izao zay milaza ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary io ny voambara ao amin'ny Lioka 10:2 ilay nambaran'i Jesosy hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa amin'izany mangataha amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra. Ny fitoriana ny filazantsara no tiany Jesosy ambara eto fa tsy ny fiverenany fanondrony eny amin'ny raolanitra akory. No ilazany fa betsaka ny vokatra. Rehefa mitory ny filazantsara mantsika amin'izao andro iainantsika izao dia sarotra ny toe-zavatra iainany ary mitady ho kivy tahaka ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Kivy izy ireo noho ny toe-zavatsarotra sy ny fanenjehana tamin'izany. Ary ny iainantsika ankehitriny dia mihasarotra hatrany arakaraka ny mahakaiky ny fiverenan'i Jesosy Kristy fandrony. Ka izany no mahatonga an'i Jesosy miteny amin'ny fomba fijery miabo hoe betsaka ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Ny tiany ambara dia betsaka ny olona liana sy hovonjena fa ny mpitory ny filazantsara kosa no vitsy. Teny fikasana zany ary teny fampaherezana ho atsika izay mitory ny filazantsara, ho atsika izay mpanompon'Andriamanitra manana an'izany adidy sy andraikitra izany. Raha mitady ho kivy isika dia tsarovy ny tenin'i Jesosy fa betsaka ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Misy ohatra ao amin'ny soratra masina rehefa niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana Jesosy Kristy teo am-patsakana dia tsy teo ny mpianatra fa ilay vehivavy no niresaka taminy. Ary rehefa niresaka taminy ity vehivavy ity dia nitory ny amin'ny filazantsara Jesosy Kristy, mitory ny aminy fa izy no Mesy tonga hamonjy izao tontolo izao. Zao no fampiresahany sy ilay vehivavy teo am-patsakana ao amin'ny Jaona 4 ny 5:20 sy ny 6:20. Jaona 4 ka ny 5:20 sy ny 6:20. Hoy raha vehivavy taminy, fantatro fa avy ny Mesy, ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy, izaho izay miresaka aminao no izy. Nambaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny maha-Mesy azy. Rehefa niresaka teo ilay vehivavy sy Jesosy Kristy dia tonga ny mpianatra ary gaga ny mpianatra nahita ny fampiresahan'i Jesosy Kristy ary nanoloana an'ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe betsaka ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy dia lasa saina ny mpianatra hoe vehivavy anankiray ve no resahan'i Jesosy Kristy ary amin'io vehivavy tsy dia tsara fitondran-tena dia manantena vokatra manahoana, ohatrany tsy dia mitombona loatra ilay hoe betsaka ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Zao no toy ny tantara ao amin'ny Jaona 4:5-7. Moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana no sisa dia tonga ny fararano, indro lazaiko aminareo, atipazo ny masonareo ka jereo eny an-tsaha fa efa masaka sahady ho jinjaina izy. Inona ny tiany Jesosy ambara? Fantatry Jesosy ny tao an-tsain'ny mpianatra. Ary nambaran'i Jesosy taminy dia hoy izy hoe jereo eny an-tsaha fa efa masaka sahady ho jinjaina ny vokatra. Maro ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Nieritreretra ny mpianatra hoe ahoana ary zany, olona anankiray ve ny manoloana an'i Jesosy Kristy dia ahoana no ilazany fa efa betsaka ary efa masaka ho jinjaina ny vokatra. Eo amin'ny 7:30 rehefa lasa nakany an-tanàna ilay vehivavy ka niverina tamin'ny olona marobe dia hitantsika ny toe-javatra nitranga. Ao amin'ny Jaona 4:7. Ary maro ny Samaritana avy tamin'izany tanàna izany no nino an' Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nambarany hoe nolazainy tamiko avokoa izay nataoko rehetra. Betsaka zany ny olona tao an-tanàna no nino an'ilay vehivavy. Riavana malala, betsaka ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Manoloana ny asan'Andriamanitra isika
dia mitady ho kivy ary indraindray olona anankiray na indraindray tsy misy aza manolo tena kanefa tsarovy fa iny olona anankiray izay manolo tena iny a dia ampiasain'Andriamanitra hitaona fanahy maro ary zay no mahatonga an' Jesosy hoe betsaka ny vokatra fa ny mpiasany vitsy. Tanteraka raha-baky teny na dia vehivavy anankiray ratsy fitondran-tena aza no nanoloana an' Jesosy Kristy no nitorian'ny filazantsara dia vokatra marobe no azo tamin'izany fotoana izany. Ary tiana ambara ry mpiaino namana amin'izao fandarana izao dia izao marina sy tanteraka ary tena azo antoka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe betsaka ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Mangataha amin'ny tompon'ny vokatra. Iza moa ny tompon'ny vokatra? Andriamanitra no tompon'ny vokatra. Mivavaha mba ho maro ny hanolo tena tahaka an'ilay vehivavy. Mivavaha mba ho maro ny tahaka an'i Jesosy Kristy. Hoy izy Jesosy Kristy hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Jaona 4:12 ny 2:12. Jesosy Kristy dia miantso antsika rehetra mba handray anjara, mba tsy ho azo ny fakapanahy fa vitsy ny vokatra fa maro ny vokatra. Ary na dia amin'ny maha olombelona antsika aza fa olona anankiray tahaka n'ilay vehivavy teo ampatsakana izay hitan'ny mpianatra fa tsy hamokatra firy dia ny mifanohitra amin'izay ny zavatra niseho. Zao no ambaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny Lioka 2:2-7. Lioka 2:2-7. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy mamory miaraka amiko dia manahaka. Ny manahaka eto dia hoe mampiahaka. Ry havana malala, izay tsy momba an' Jesosy Kristy dia manohitra azy, izay tsy miara mamory amin'i Jesosy Kristy dia mampiahaka nefa an' Jesosy Kristy. Manasa antsika mba hiara mamory amin'i Jesosy Kristy satria hoy izy Jesosy hoe betsaka ny vokatra, be ny vokatra fa ny mpiasany vitsy. Ianao ve mba maniry ny hiara mamory amin'i Jesosy Kristy? Aoka hiaraka mamory amin'i Jesosy Kristy ianao satria be ny vokatra fa ny mpiasany vitsy. Aoka tsy ho kivy manoloana ny toe-javatra fa aoka hivavaka hangataka amin'ny tompon'ny vokatra raha manoloana ny fakapanahy ka mitady ho kivy amin'ny asa fitorianany filazantsara ianao. Tompony eo ombanao ka ahita fahombiazana tahaka ny nahitany Jesosy Kristy fahombiazana teo amin'ilay fiarahana amin'ilay vehivavy Samaritana, hiaraka hivavaka isika tompo. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay ny amin'ny tantara ny soratra masina izay mijoro vavolombelona ny amin'ny asa nataon'i Jesosy Kristy. Fantatra tokoa fa izany asa nataon'i Jesosy izany no mahery vaika indrindra ary ahita-pahombiazana. Matetika izahay no mora kivy manoloana ny asa fitoriana ny filazantsara, manoloana ny asa fanompoana, nefa ampio zahay mba hanao fanandramana hatrany ka mba hanana fijery miabo ka hita tahaka ny fahitan'i Jesosy Kristy ny vokatra. Ary ampio zahay mba hivavaka amin'Andriamanitra hatrany, hametraka aminy ny toe-javatra rehetra satria tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Meteza ombanay meo fiadanana sy fahasoavana ary famindram-po sy fitahiana mananambiampy ny mpanomponao rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Manao rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.